Noresahana tato anatin'ity vaovao ity ny ako ny fetim-pirenena 20 jona noresahana ihany koa ny fetim-pirenena amerikana dia tsy nanay koa ny frantsay fa nanay koa mba resao izy rehefa hatombotra tahaka izao mantsy ny andron'ny 14 jolay izay fetim-pirenena frantsay ilay reny malala fahiny zany dia misy foana ny fotoana ny fanomezam-boninahitra eo amin'ny tafika malagasy sy ny tafika frantsay ka nitanterahany zany io marain'io teny Abahibe. Vonona mafy firenena miaramila miaraka amin'ny Madagasikara ila Frantsa io no ambarany masovony ity firenena ity Yannick Voulon Agneny mandritra ny lanonana fanomezana mari-boninahitra teo amin'ny miaramila malagasy sy frantsay izay notontosaina ny marana teo teny amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena Abahibe nosoritany fanirany Masimbe ny mampiray sy mampivotrana ny firenena malagasy sy frantsay ary nombana amin'ny sehatry ny fiofanana sy fiarovana ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta. Ny ministre ny fiarovam-pirenena kosa dia nisaotra ny commande ambony sy ny FAZSOI na ny forces armées dans la zone sud de l'océan Indien tamin'ny fanomezana fiofanana ireo miaramila malagasy valonjato tamin'ity taona ity nanao antsoavy izy amin'ireo nahazo mari-boninahitra rehetra mba ho mendrika hatrany miarana vaovely rano ho an'ny tanindrazana manoloana ny zava-misy ny toedrara misy eto amin'ny firenena. Eto dia tiako ny manamarika aminareo fa toy ny ezaka atao hitadiavana ny nahavangoza tamin'ny andron'ny 20 jona iny ny famotorana efa mandeha ary dia itsika olo-pirenena malagasy moa dia miandry ny ahafantarany nahavangoza ary ao anatin'izay fiandrasana an'izay fahafantarany nahavangoza zay dia izahay mpandraikitra eo anivon'ny fiarovam-pirenena sy ny filaminana anatiny dia miara-miasa amin'ireo olo-pirenena tsara sitrapo mivoatra ny famotorana ka dia samy manantena antsika fa hisovokany ny famotorana atao amin'ireo tompona andraikitra. Marina fa nasondra au commandeur de l'ordre national malagasy ny général Jean-Franck Régnier commande ambony filohalonda frantsay aty amin'ny océan Indien na ny FAZSOI nomena médaille sy mari-pakasitrana ny miaramila mpiara-miasa aminy misy fitambin'ny folo raha tokony nomena médaille ny fiarovana frantsay sy mari-boninahitra frantsay kosa ny natolotra ny miaramila malagasy miisa 17.